Tononanareo ny fiadanan'ny tompo a professeur miaro razanak'olona ihany ny hiditra ato tokantranonao amin'izao fotoana anio izao. Ny lohahevitra ho hitantsika androany a dia ny lohahevitra tena tena momba n'izao andro farany iainantsika izao dia ny lohahevitra milaza hoe tsy misy olombelona na iray aza mahafantatra hoe voavonjy ny fanahiny etỳ an-tany. Tsy misy olombelona afaka miteny na fiangonana anankiray na pasteur anankiray afaka miteny hoe voavonjy ny fanahiny olona ao aminy. Matetika manko amin'izao fotoana izao dia maheno tsika etsy sy eroa an'izany olona fiangonana, pasteur, fikambanana, fivavahana miteny hoe voavonjy ianao satria atao anatin'ny fiangonana iny. Fiangonantsika dia tena tian'i Kristy tokoa ary na iza na iza mivavaka ato dia voavonjy. Matetika teny mamitaka izy ireny amin'izao andro farany izao voafitaka ny mpanompon'Andriamanitra ny tenen'ireny satria tsy fantany tokoa ny famarinana na tsy voavakiny ny baiboly, tsy namaky baiboly loatra izy na nisy miankin-doha fotsiny amin'ny olona mampianatra anankiray miteny hoe voavonjy daholo rehefa misy fahasitranana pahabe maso, misy karazana fahagagana nangatahany olona ka tsika manana ositra manala an'izany atao anatin'ity fiangonana ity dia izay olona sitranitsika ao anatin'izany aretina na zavatra marary mafy an'ilay fianakaviana ohatra dia tonga amin'ilay fiangonana dia manana ositra délivrance ilay fiangonana dia afaka ilay aretina narary be efa mataonany teo dia manana tendance ny mpanompon'Andriamanitra manana izany fahasoavam-panahy izany ny fiangonany hiteny hoe ianareo izay ataonay dia voavonjy satria sitranay nareo saiky maty iny. Betsaka no amin'izao andro farany izao ary tsy hoe eto Madagasikara ihany izany fa tena hatrany amin'ny fiangonana rehetra eran-tany indrindra isika afrikanina aloha singanina manokana mihitsy ny amin'izay hoe fiankinan-doha amin'ny miracle hita ao anatin'ny fiangonantsika, ny fahasitranana hita ao anatin'ny fiangonantsika amin'ny marary tonga ho isan-karazany dia mionona hoe sitran'ireny olona ireny na vita miracle ny pasteur nametra-tanana ny evangelistra ny mpiandry dia na sitrana an'izay aretin-doza izay dia mirehare lasa firehariana ilay izy hoe ato amintsika ny famonjena, ato amin'ity fiangonana ity ny famonjena. Ny famonjena tompoko raha ny tena définition-ny ao anatin'ny baiboly dia zavatra anankiroa ihany rehefa miala etỳ an-tany ny olombelona satria moa ny olombelona vatana fanahy saina dia rehefa miala etỳ an-tany izy dia ny nofo hitsana ao am-pasana lasa vovoka fa ilay fanahy ilay fanahy no velona mandrakizay dia lazaina fa voavonjy ny fanahy raha toa ka tafiditra ao anatin'ny paradisa ary lazaina fa tsy voavonjy ny fanahy raha toa ka tafiditra any amin'ny elo. Izay lalana roa izay ihany ka za androany dia tery hiteny aminao hoe tsy mora be ny mahazo an'ilay famonjena ny fanahy. Tsy zavatra mora be ohatr'izany hoe nanatona fiangonana dia za saika higadra ohatra dia nanatona fiangonana dia nivavahana mafy tao dia tsy nigadra indray dia eo ianao miteny hoe voavonjy ary ato amin'ity fiangonana ity mihitsy ny mahavonjy satria na nigadra anay saika niditra gadra zay saika niditra skandale fa tato nahafaka anay. Tsy aza voafitaka ohatr'izany tsika fa matoa ny baiboly misy pejy marobe tena matevina ny baiboly fa tsy zavatra hoe fahitelo na efatra dia misy zava-biafinao izay tsy maintsy ianarantsika ary tsy maintsy ampianarintsika koa amin'ny hafa. Tsy mety ny hoe voavonjy azoazonao ny fanahinao hoe toa ohatrany mba malala famarinana zany dia
tonga dia ohatrany hoe tsy zara mihafa fa ny teny Jesosy Kristy tompo mihitsy tety an-tany izy alohan'ny ialana ity dia efa miteny hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra, ka izay mahay dia mampianatra, izay mahay dia mamonjy ny manodidina azy, izay mahafantatra zava-miafina amin'Andriamanitra dia aoka mpianatra tanteraka an'izay mbola tsy mahalala. Ianao io mihitsy ny baiboly dia miteny hoe raha misy mahalala ny marina ka mamihana fihinona anazy rery ilay famarinana dia laviny izany olona izany. Dia ho anao mihitsy androany satria tsy kisendrasendra ny iaonantsika sy ianao eto amin'ity fandaharana ity fa tena nalahatra Andriamanitra avy any ambony mba hidona aminao ny fahamarinana. Tsika amin'izao andro farana izao dia tsy misy afa-tsy ny hoe miverina aingana eo an-tongotry ny tompo, fa tsy misy Andriamanitra lehibe ohatra ny tompo. Izy rery ihany ny afaka mamonjy ny fanahintsika. Dia ny baiboly moa miteny mihitsy hoe aza matahotra izay mety averin'ny nofinao, nofo mikaorintsika fa matahora izay manana fahefana avery ny nofinao sady avery ny fanahinao. Jesosy rery no manana an'izay fahefana hamonjy ny fanahintsika izay rehefa une fois miala ety tsika. Tsy maintsy maty tsika fa tsy afaka hiteny koa hoe zahay tsy maty fa izay masina, fa na masina ianao na tsy masina na inona heverinao amin'ny fieritreretanao anao ara-panasy ny ankonanao sy ny fiangonanao. Mety hiteny ianao ny fiangonana kosa raha nga ara-panahy be mihitsy, tsy ho tsaraina miaraka amin'ilay fiangonana ane ianao miala ety fa ianao rery iny ianao rehefa miditra ao anatin'ny fahafatesana iny dia ho tsaraina manokana ianao. Mampatsiaro anao fa na ny andro androany ara dia voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana. Misy anjely manana asa manoratra ny mety sy ny tsy mety, ny ara-panahy sy ny tsy ara-panahy nataony olombelona iray nandritra ny andro fahavelomany. Ary rehefa tonga ny andro fahafatesana dia sokafana io boky io, hijerena raha tena nanaja nanompo ny tompo izy, raha tena nohamarininy mihitsy ilay hoe teo voavonjy fa tsy hoe nivavaka fotsiny nataony tetỳ an-tany. Ka androany tena miteny aminao hoe miatefa aminao olombelona tsirairay individuel maheno an'ity teny ity izao teny famonjena fampianarana moa izany ny ataoko eto. Ny anjaran'ny olombelona dia tsotra mampianatra izay teny marina ao anatin'ny baiboly, fa tsy mampianampianatra fotsiny izay zavatra tiany ampianarina momba ny baiboly. Indraindray formé dans le tas izy na formé tena hoe ao anatin'ny théologie dia iny dia limité borné izay kely ain'ilay mpampianatra tenin'Andriamanitra ihany no avadibadiny averimberiny eo dia tsy tafavoaka ilay fahamarinana. Araka teneniko anao hoe baiboly boky ngeza be vita teny gasy isaoran'Andriamanitra, vita teny frantsay, vita teny anglisy. Izay ngamba mba haintsika malagasy no mandika teny amin'izany ianarana ny baiboly io, mba tsy hoe mba ny hainy baiboly ihany mba nivavaka ihany fa tsisy azo na kely arany eo anatiny na nahazo ihany fa kely. Dia ilay kely no heverina fa ngeza, dia iny no heverina hoe ity famonjena. Tompoko tsy misy voavonjy ny hoe fanoloran-tena tsy ao anatin'ny fahalalana, fa Andriamanitra mihitsy miteny tena miteny amintsika mihitsy ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana, noho ny tsy fisian'ny fahalalana marina. Izay no maharingana antsika. Ka miteny aminao ringana izany milaza fa tsy voavonjy ianao izay no dikany hoe ringana. Tsisy Andriamanitra andany fotoana hampianatra antsika mandritra ny 20 taona ianao miaina ety an-tany hampianarina hoe raiso ny famonjena araroty izay fotoana izay, fa tsy nisaky ny mahita olon'Andriamanitra mitory aminao dia ilay olon'Andriamanitra indray nomena tsiny, ilay olon'Andriamanitra indray miteny hoe monsieur milay ozy izy ny tanora, monsieur mahay zavatra ozy izy tsy te hiaino. Asa variana amin'izany fa tena misy boky anoratana n'izany fo miavinavina be izany ary anio raha miteny aminao ny fanahin'Andriamanitra tsy izany no miteny eto
fa mifanan'Andriamanitra aza manamafy ny fonao. Taloha ianao mety sositra rehefa toriana fa androany miangavy ianao tena hoentiko ampahatsorana mihitsy hoe azo atao tsara ny mianatra ny tenin'Andriamanitra. Dia andao hianatra fa fanadinana izy ity ho tsaraintsika rehefa mifarana ny andro iainana. Na ny mpampianatra tenin'Andriamanitra, indrindra ny mpampianatra tenin'Andriamanitra, tahaka any evanjelista, pastora, masera, mopera, inona daholo, mpiandry, tanora, ianao milazanao mideran'ny tompo miantso olona hoe andao hideran'ny tompo fa hitanay ny lalana. Tena hitanao tokoa ve ny lalana makany amin'ny fanjakan'ny lanitra, sa hitanao fotsiny ny lalana makao am-piangonana? Dia mianatra mihira sy midera ao ianao, fa ianao tsy mahafantatra n'ilay famonjena, fa rotinina ny ataonao mitandrena, fa tsy rotinina ny famonjena. Tsy fotoam-pivavahana io dia tena hoe miditra amin'ny sivy dia amin'ny sivy sy dimy tsy maintsy manao izao, dia amin'ny sivy sy folo tsy maintsy manao izao, dia amin'ny sivy sy fefany tsy maintsy manao izao. Eto mandohalika, eto mitsangana, eto mihira, dia eto midera, eto misaotra an'Andriamanitra, eto mifona, eto amin'izay mihaino toriteny, mandritra ny toriteny mijery Facebook, mandritra ny toriteny tsy ao tsara ny fanahintsika, tsy ao tsara. Fa lasa ny problemantsika any an-trano any ampiasana any, miverina mivesatra rehefa mipetraka mihaino toriteny, ary ny sasany aza matory eo ampitoriana teny. Tsy fananianao iny fa tena misy fanahy manindry ianao, tena hoe matory aza mihaino an'izany toriteny. Tsy fananianao iny, ary be dia be ny zavatra tsy fananianao fa noho ny tsy fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra dia hidirana indray ny devoly fitapitahantsika tsy fantoka amin'ny zavatra marina, ary ny loza azy dia ny olona mitory teny marina aminao indray no lazainao fa diso, dia ilay olona mitory teny diso no lazainao marina. Satria maninona? Satria mahafinaritra be ny fitorian'ilay olona mitory diso. Raha miteny aminao dia efa niainako mihitsy izany hoe mivavaka fa hay tsy zavatra marina, mihaino toriteny fa hay tsy toriteny marina ny henonao io, fa zavatra kely safosafony ilay mpanompon'Andriamanitra. Tsy fantatra ny antony izay safosafony ny mpanompon'Andriamanitra ny famarinana, fa ny fantatra fotsiny tsy akasitrahan'i Jesosy Kristy Tompo, izany hoe mahalala ianao fa tsy mampianatra ny marina, mahalala ianao fa nareo mianakavy kely restreint ny torianao ny famarinana, tsy torianao any anatin'ny manodidina. Ianao ary moa menatra hitory hoe za témoin, za misolo tenan'i Jesosy Kristy Tompo. Menatra ianao hiteny hoe zany tena tian'i Jesosy Kristy Tompo, miafina ianao atao hoe kristianina, miafina mihitsy ianao, satria ny olona misy ianao olona mbola mandala fampotsampy, mamadi-drazana. Mialatsiny fa tsy maintsy miteny an'izany satria aty Afrika tsika beta be ny firenena, ary nagaga izy fa aty amin'ny firenena, aty amin'ny hémisphère sud ny tena betsaka, dia aty amintsika mainty hoditra ny tena betsaka, mbola lasa-dala amin'io fampotsampy io, mbola matahotra sao dia tsy hamadi-drazana. Fa madihana indray hono dia na dia efa sady mivavaka, efa dekona ny anaty fiangonana, fa mbola makasitraka an'izany hoe andao hajaina ny razana. Impiry mahita rien que eto Antananarivo mandalo dia mahita olona mamadika, dia misy olona manao fotoam-pivavahana, mivavaka amin'i Jesosy, miantso dekona, manao akanjona dekona mihitsy aza ny sasany, eo amin'ilay fasana. Misy olona tena mbola manaja ny fomban-drazana be rehefa maty ny havana, dia mamadika mandevina ny dia manaja ny fanaovana ny toaka raraketo sy ny karazany, miantso ny zory firarazana. Nefa ianao efa mpanompon'Andriamanitra ry havanao, tsy afaka manompo any Beliala sy Jesosy tsika, tsy afaka mihitsy. Fa tsika mainty hoditra tena tratra n'izay zavatra tena mbola tiantsika, matahotra be, miorooro mihitsy tsika hoe tsy narahana ny fomban-drazana. Tsy hery namako fa rehefa manompo an'i Jesosy dia Jesosy, fa aza fangaro ireo fa ny Andriamanitra tsika, Andriamanitra sarom-piaro faran'izay, tena jaloux. Rehefa izy no ivavahanao dia tsy akasitrahany mihitsy ianao sady mivavaka mamonjy ny hevitry ny Dadarabe.
mamonjy ny hevitry ny ampanjaka sy ny karazany mialatsiny afa tena izay ny marina rehefa mandray an' Jesosy ka teo arovany mafy dia izao ny anajantsika anazy ny anarahantsika ny teniny aiza moa ny arahana ny teniny raha tsy misy mampianatra atahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra ho ny baiboly na zahay mampianatra anareo izao dia tena mbola mianatra tena miteny aminao tsy hoe pasteur ianao dia efa diplôme fiza miteny ianao fa diplôma ny mahapastera dia idirana any an-danitra tsy ohatra ny diplômana médecine izy io akory ohatranay izao dia zay efa diplôme mahazo mitsabo zahay satria diplôme amin'ny maha-médecine anay fa raha ny momba an'Andriamanitra mangataka ianao fanoloran-tena antso ny tompony valianao tsisy namery ianao andeha hitory tenin'Andriamanitra raha tsy hoe efa misy fanahafetsena nga ao aminao ao irahan'ny satana ianao ndana manompo an'Andriamanitra fa izay teneniko no ataonao fa tsy izay tenenin'ny baiboly marina miditra lalina ao anatin'izany fomba fanompoana amin'izao andro farany izao ahako satria tena matorytsika afrikanina tena alao tena teneniko hoe afrikanina za tsy teny hoe tsika gasy matorytsika afrikanina ny fanompoantsika dia fanompoana pasteur fanompoana fiangonana io anaram-piangonana io no heverintsika fa mahavonjy tsika tena hoe satria za mivavaka atao anatin'ity fiangonana ity satria za tanakavanan'ny pasteur satria za pilier financièrement ao am-piangonana mahafoy millions et des millions mahafoy milliers et des milliers mahafoy na dia tsy manam-bola ary dia mahafoy ho ampandehanana amin'ny fiangonana dia hoe avitra satria za malodinina satria ny ampafolokarena voalohako tsara satria izao zavatra hita amin'ny maso rehetrarehetra izao satria za ataoko tsara ny asa fanompoana za diakona za mpandroka demonia vitako tsara mihitsy ny anjara fanompoko rehetrarehetra za mpametaka voninkazo ao am-piangonana za izay zavatra rehetrarehetra ampandehanana amin'ny fiangonana vitanay mianakavy dia izay no eritreretinao hoe dia voavony izay mianakavy matetika koa moa izany ny mpampianatra tenin'Andriamanitra dia izay fotsiny rehefa manao an'izay tsika dia voavonjy ny voavonjy ny fanahintsika raha miala ety firy izay olona hitanao fitondran-tena tsy mifanaraka amin'ny tenin'ny baiboly fitondran-tena tsy mifanaraka amin'ny tenin'ny baiboly tsy mifanaraka nefa izy mitarika tenin'Andriamanitra izy mitarika olona ho ao amin'i Kristy izy mandroaka demonia mialatsiny fa tsy hoe mandroaka demonia ianao dia maharoaka dia ho voavonjy ianao fa ny fandroahana demonia onction omen'Andriamanitra ny fiangonana iny ianao nge izany fiangonana izany vatanao tsirairay rehefa mandroso amin'ny asan'Andriamanitra ianao mangetaheta ampiasao re za Jesosy ampiasao dia omena ianao omena ositra ianao mahay mitory tenin'Andriamanitra mahay midelivre ny asan'ny devoly hainao mandroaka ny devoly ary mitahian'Andriamanitra mihitsy ary ianao mipetraka aminao famantarana hoe mpiasan'Andriamanitra ianao fa tenenao na misotro-pozina raha tsy maty tokoa noho ny fiarovan'Andriamanitra miositra ao aminao firy izay olona mitsingidina delivrenao izay tsingidina dia mitsingidina firy izay tena hoe hita mihitsy hoe ny sotominao ilay olona mitory teny manana ositra mitarika ianao ao amin'ny tompo dia voataonanao ny tompo fa aza mieritreritra ianao hoe ino no karazana garantie hidiranao ny fanjakan'Andriamanitra tena tsy marina izany ary tena manamafy an'izany mihitsy ny teny ao amin'ny baiboly ao hoe any amin'ny Matthieu any ilay izy teny mihitsy hoe Matthieu firy izy iny 7 angambany 7 21 ka hatrany 23 misy tenin'Andriamanitra ao ary averiko aminao ary hainao io fa tsy azonao tsara raha tsy azonao tsara ny dikan'io teny io hatramin'izay nahazonao ihany fa adininao ilay izy taty aoriana ny tenin'Andriamanitra ke raha vao tsy averimberina tsy mety tena mila olona mamerina an'izany mila fiangonana mamerina an'izany hoe tia ny famarinana dia miverimberina zahay io vao raikitra am-ponao fa raha tsy izany dia sotominy satana fotsiny sotominy ohatrany hoe voafafy androany azoko tsara ny tenin'Andriamanitra fa vao misedra problème ahako ao tokantranoko na eny am-piasanako adiniko ilay famarinana tsy tadidiko intsony ilay famarinana ao omaly fa ny tenin'Andriamanitra averiko aminao izany miteny hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe
tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra mazava ho azy fa olona mpitory ten'Andriamanitra, olona miantso foana Jesosy io Andriamanitra ao vonjay hoe ampy hoe zahay tonony amin'ny anaranao hoe zahay dia kristianina toa anao Jesosy. Teniteny ohatr' izany tsika zay le Seigneur, Seigneur aide-moi. Iza moa no tsy miantso ny tompo rehefa voadona miantso ny tompo daholo. Oh my God, ozy izy ny olona mahay miteny anglisy. Fa tena miteny aminao fa tsy fitenenanao an'izany dia iny tokoa ny tompo namonjy anao dia izy ianao hitanareo fa miantso ny tompo dia mamaly izy no ny tompoko afaka mitompontsika afaka mamaly anao foana no famindrampony. Fa tsy midika izany fa voavonjy ny fanahinao raha miala ety. Raha novoleny Andriamanitra ao aminao ny hoe atsovy dia efa liako ianao dia ataonao foana ilay izy dia mamaly foana. Mangataka fizaha ianao mahazo, mangataka fahasitrangana ianao mahazo, mangataka zaza hoendry ianao mahazo, mangataka harena ianao mahazo. Toy izy ianao fa tsy hitanao fa tena zasin'ny tompo dia tena iray ary klakeko ohatr'izao fotsiny izy hoe tompo io indray efa sahirana dia io izy dia mamaly. Ary ny pasteurako manampy amin'izany mametra tanana amiko ny pasteur mivada hono ny olona. Tsia aza voafitaka amin'izany ianao fa azon'Andriamanitra atao mihitsy ny mampiasa anao fa ianao tsy ao am-pony mihitsy. Ianao ampiasainy fotsiny no ny ositra misy ao aminao fa ianao tsy ao am-pony. Tsy mitoetra ao amin'ny ponao manko ny fahamarinany dia tsy mahafaly an'Andriamanitra fa io Andriamanitritsika io miteny mihitsy hoe tena tsy maintsy izay tia ahy ihany no tiako, izay fatra-panaja no hajaiko. Tena misy dikany izany, izay mitady hafatratra no ahita dia ataovy ilay mitady fatratra fa tsy ilay mivavaka mangataka fitahiana fotsiny ny atao hoe mitady fatratra. Izany rehetra izany ho antsika mpianatra amin'ny tenin'Andriamanitra, ho antsika mianatra amin'ny tenin'Andriamanitra valable izany. Fa sady mampianatra ny mpampianatra io, mampatsiahy ny mpampianatra io no mampatsiahy anareo. Mbola mpianatra eo amin'ny tompoko, mianatra mino, isika mianatra, za koa mbola mianatra. Mampatsiahy antsika izany hoe tena tery dia tery ny fahafahana miditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tena hety sady tery. Aoke teneniko anareo toy n'ilay hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko ny hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Misy sitrapony raiko io Tsy ilay miantso hoe Jesosy fotsiny voavonjy fa izay manaraka ny sitrapony Dieu le Père. Izay manaraka ny sitrapony Jehovah. Sitrapony Jehovah tompoko tsy moramora. Fa izy ny Andriamanitra lehibe nahary ny tany sy ny lanitra na io fitsarana misy eto ambonin'ny tany io nataon'ny zareo Eoropeana dia io no lasa didy sy lalàna ety an-tany fa tara fa avy amin'ny didy folo no nakana io. Ampianatra anao rianko ny didy folo vitanao ve? Bien sûr tsy vita dia nasiana ny Jesosy Kristy tompo ho famonjena dia variana ndray tsika hoe Jesosy efa eo mitondra ny aretinay, Jesosy efa eo manafaka anay amin'ny fahotana dia variantsika fa adinao misy sitrapony iray tsy maintsy atao rehefa avy mandray any Kristy tompo be da be. Izay ilay hoe ny paintipaintana amin'ny fitafiana fotsinao aza asiana ketroketrona. Inona angaha toe-panahy io? Io ilay tsy hay io raha tsy misy mampianatra. Io ilay fahalalana. Méticuleusement tena ataon'Andriamanitra izay ahaizana anao mihitsy hoe rehefa manomboka mianatra raisin'i Jesosy hitodika amiko dia atao amin'izay mianatra ny sitrapoko. Sitrapony Jehovah ray. Zay hozy izy Jesosy en Matthieu 7:21 milaza izay. Maro no anao amiko hoe amin'izany andro izany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao fa zahay ry profeta be amin'izao andro izao. Za profeta be hitanao tanteraka daholo ny zavatra teneko ilay tsy tanteraka mbola tanteraka dia izay fotsiny ny zavatra torianao etỳ an-tany. Za mpaminany lehibe, za tena mahavita fagagana, tena profeta manzasany moa ary izany dia profety tena hitanao mihitsy hoe baikony Beliala. Fa tsy Kristy no baiko azy, tsy fanamasina mitarika azy fa fanana tena favetavetana tena hoe antikrista no tany. Fa miprofetise izy marina ny zavatra profetise dia faly fotsiny ilay olona hoe waay marina ilay zavatra profetise. Sasany moa izany miprofetise tsy marina mihitsy ilay zavatra ataony efa mataony any amataony fa
tena mbola arahany ihany le olona mitory lainga, le olona tsy mitory ny famarinana. Zay profeta rehetra mpaminany rehetra ozy ny tompo tsy avy any amin'ny tompo daholo reny rehetra reny, ary tsy efa namoaka démonie tamin'ny anaranao va izahay. Ireo zany le mpanao délivrance mahavoaka devoly tena vao tonga eo ny olona feno ositra manana ositra mandroaka démonie, lasa io démonie ny fahafatesany io, miokaoka mikikika mihitsy io dia lasa. Za kosa aloha mahita an'izany maso mihitsy fa tena manana fahefana ny olona ao amin'ny Kristy androaka ny devoly. Fa aza ny olona fotsiny hoe androaka le devoly dia tsy hampianatra ny olona ny fahamarinana, fa isakay miteny aminao. Fa raha délivre ny mararinao, délivre ny olona ozy mahonena tonga ao aminao, dia délivre izy dia sitrana. Dia tsy hampianatra azy ny fahamarinana ianao fa dia délivrance foana ny ampianarinao azy, mandrapa iresahanao aminy, tsisy afa-tsy témoignage de délivrance dia ho voavonjy ve ny olona iny. Ny fomba fiainany ihany ny fiainany, ny fisainany ihany ny fisainany, ny fivavahany ihany ny fivavahany, ankoatra ny hoe manaja anao izy dia mandeha mivavaka satria na délivre azy ny fiangonanao. Dia izy amin'ny tena hoe voavonjy zany olona zany. Miala ity zany ho tsarain'Andriamanitra point par point, tsy manaiky mihitsy fitafim-panahy. Fitafim-panahy fotsy zany tsika izay nandray an'i Jesosy amin'ny akanjo fotsy eo anatrehan'ny fanahy zany fotsy ny akanjontsika rehefa mandray an'i Jesosy, vita fono, mahay mibebaka, manamaso tena, fotsy ny akanjontsika, fa mbola tsaraina ny zavatra tsy miova ao anatin'ny fisainantsika. Tsaraina ny fihetsikitsika par rapport amin'ny Baiboly, par rapport amin'ny fahamarinana, par rapport amin'ny zavatra ampianarany ireo mpanompon'Andriamanitra tena mitory ny marina. Fa raha mpanompon'Andriamanitra tsy mitory ny marina izy fa ny tena ny mitoriany, volanao ny tadiaviny alaina. Meo vola hitahiko anao, meo vola za connexion ny ilaiko. Raha mpanompon'Andriamanitra tsy marina fa te haka vola fotsiny izy, very fotsiny fotoananao, ianao tsy nandray ny fahasoavana sy ny fahamarinan'Andriamanitra. Fanahy sy fahamarinana neny Andriamanitra tsika, tsy olombelona izy fa fanahy. Za zao mitory aminao zao, dia eo izy mijery anao, dia mijery izy hoe ahoana ny fomba andraisanao an'izany teniko izany. Dia manitsy ianao izy, mampamerina anao an'izao teny izao izy, aza mino hoe nanao asan'Andriamanitra ianao dia ho voavonjy. Ary dia betsaka kosa izy miteny izy hoe tsy efa namoaka démonie tamin'ny anaranao va za, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay, izay le asa teneniko hoe ianao mihitsy ny mahafoy hampandeha ny asan'Andriamanitra. Financièrement, pilier fanohanana ny mpanompon'Andriamanitra, faly ny mpanompon'Andriamanitra tohananao, fa ianao aza miona hoe hoay ty za mpanohana ny asan'Andriamanitra. Tiako an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo tohanako ireo, tsy mahavonjy ianao zany raha izay fotsiny zavatra vitanao ao anatin'ny fiangonana. Dia ahoana ny hamalinao tompo amin'ny andininy 7:23, ary dia ambarako, dia mba ambarako marimarina hoe ambarana aminy olona ray zany io tsaraina io, ambarako amin'ny marimarina fa tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo mpanao meloka, natsoina ao anaty tranon'Andriamanitra nefa ireo olona ireo fa tsy navelany Jesosy Kristy tompo ho vonjena ny fanahiny rehefa maty ilay olona. Donc individuel ny famonjena ireo olona, individuel. Tsy misy hoe miaraka taonina daholo ny pasteur rehetra nanao batisanao sy ny hiaraka hitsarana izy kosa aloha mba misolo vavana azy ny pasteur fa izy dia nanao asa be anaty fiangonana. Tsy tompoko, tsy afaka misolo vavanao reny. Ary reny mbola ho tsaraina koa amin'ny tsy fivakiany loha amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy tsy mivaky loha mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra, dia mandeha amin'ny routine fotsiny, mampandeha ny fiangonana, manao ny karazana fampibebahana sy ny fiankofana rehetrarehetra, ny loterjia rehetra, mandeha fotsiny. Fa rehefa vao miravana ny fiangonana dia efa miady ny mpino. Tsy mampanina pastera mihitsy mahita mpino miady, tsy hainy akory ny mampiavana azy, tsy fantany hoe tsy maintsy ampevana, lasa indray izy miandany amin'ilay olona hoe ianona ny azoazoko
koa fa marina ny azy satria izy mpaome volana avy sa ihany tandrema amin'izany tsika tandrema amintsika fa hitsarana antsika daholo izany rehetrarehetra izay. Izay angamba aloha ny azoko tenenina aminao amin'ity tapany voalohany ity fa hiditra tsika ny tenin'Andriamanitra tsy inona tsy vita zavatra kely dia kely izany. Olona efa manana fahefana misy ity ohatran'ny hoe mahay tenin'Andriamanitra no afaka hoe asiana biribana verse kely vetivety 10 minitra dia matafaverina io izany hoe fiantorahany amin'Andriamanitra manitsy azy mikorrigena azy iny verse iny. Fa raha antsika izay hianatra tsy misy fianarana vita ao anaty fotoana fohy izany ny any amin'ny université aritsika CEPE, BPC, BAC, université, post universitaire firy taona vao mahay zavatra iray ny olona maika ve ny famonjenantsika mandrakizay dia afoafoaizintsika fotsiny hoe atao fohifohy miala tsiny ahako fa tena rehefa misisika ny fanahin'Andriamanitra dia tsy maintsy tenenina ny fahamarinana ary oka ianao hisaotra an'Andriamanitra raha mbola tonga izany fampianarana izany dia hifankahitsika ao amin'ny tapany faharoa raha sitrapon'Andriamanitra. Misaotra tompoko.